vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandeteny izy mba asitra Nanisik ang punyang palay aminiran manasatsika tsiraray avy any anatin'ny tokantrano ny tsangana ao anatin'izao feokira izany Nifanaiku ary izay rehetra ato anatiko ary izay rehetra ato anatiko misaorany anarany masina misaorany anarany manasatsika any anatin'ny tokantrano ao iara ifantoka aminay misaorany Jehova Jehova jifanaiku ary aza misy adonona ny fitahian-drehetra ary aza misy sadinona ny fitahian raha sitraka ao any anatin'ny tokantrano dia afaka mihira mafy ianao dia milaza manao izay mamela Say mana sitrana nyaretinao Izay mitondra fa monjena feno anay Halleluja Izay mamela ny eloko rehetra dia Izay mamela ny elokao rehetra Izay manasitrana nyaretinao Izay mitondra fa monjena feno anay Halleluja Wavertsika amin'ny fifaliana ny hira dia tiakotsika anatin'ny tokantrano ao mba hitsangana nome voninahitra n'Andriamanitra araka izany tonkira izany. Wavertsika ny hira dia hilasitsika manao hoe misaorany Jehova ary fanako. Ary izay rehetra atao anatiko dia misaorany anarany masina. Afaka manandra tanany ianao any anatin'ny tokantrano afaka mideran'Andriamanitra ianao noho ny famondram-pony sy ny fitiavany ary izay rehetra atao anatinay dia manandratra anao tompo ry izay re atao anatiko misaorany anarany masina raha sitraka ao any anatin'ny tokantrano dia afaka manandra tanany misaorany Jehova Ari aza misy adinona ny fitahian-drehetra Ari aza misy adinona ny fitahian-drehetra Iaranandratra ny feo atsika sika ty anaty amin'ny tokantrano dia ilaza manao hoe izay mamela ny eloko rehetra Izay mamela ny eloko Zay manasitrana ny aretinao Izay mitondra fa monjena feno
Sitakon mbola manandratra ny feonao dia ilaza ianao manao hoe izay mamela ny eloko rehetra, izay mamela ny elokao rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, izay mitondra famonjena fenoana. Haleluya, haleluya, famonjena fenoana, famonjena fenoana, famonjena fenoana, famonjena fenoana. Yaranandrapetrika dia ilaza manao izay mamela ny elokao rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, izay mitondra famonjena fenoana. Haleluya. Hoatsika ty anatin'ny tokantrano sy atao anatin'ny studio dia hivavaka sika idera sy anome voninahitra n'Andriamanitra noho ny famindram-pony sy ny famela-keloko araka ny tononkira teo izay mamela ny eloka rehetra, izay manasitrana ny aretina rehetra. Ideran'Andriamanitra ianao anatin'ny tokantrano, ideran'Andriamanitra isika atao anatin'ny studio, samy manome voninahitra n'Andriamanitra amin'ity androany ity. Araka izany tononkira izany dia mila mahay manome voninahitra n'Andriamanitra, aza misy adino ny fitahiny rehetra araka ny teniny any amin'ny Salamo 7:1 manao hoe misaoran'i Jehovah ry fanako ary zay rehetra atao anatiko dia misaora ny anarany masina. Misaotra anao zay Andriamanitra mbola afaka mivavaka ndray amin'ity androany ity miaraka amin'reto olona zay atao anatin'ny tokantrano reto, satria ny famindram-ponao ny mbola tsy mahalaniritra anay, ny fitiavanao sy ny famela-keloko ny mbola natoza ao anay. Manandratra ary manome voninahitra anao tiako ianao any anatin'ny tokantrano raha mba hivavaka idera sy hisaotra an'Andriamanitra. Izy no namela ny eloko rehetra, izy no nanasitrana ny aretinao rehetra. Samy mivavaka sika any anatin'ny tokantrano maiza midera an'Andriamanitra. Eo amin'ny vavanao dia tokony isy fiderana sy fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Raha eo tsy mbola nisy olombelona nahazo tombontsoa tamin'ny fimonomononana sy ny fanomezantsiny izany, fa ny olona mahay midera anao noho ny famindram-ponao sy ny famelan-keloko, izany no anehonao fahagagana sy voninahitra. Izany no mahatonga anay miara-mivavaka amin'reto olona any anatin'ny tokantrano reto, manandratra sy midera anao zay noho ny famindram-ponao. Ianao le Andriamanitra lehibe, ianao le Andriamanitra be voninahitra, ianao no mamela ny elokay, manasitra ny anaretinay. Misaotra anao zay Jesosy ao, misaotra anao tomponao ny fitiavana sy ny famindram-ponao. Zay dia miny fa midera anao koa reto olona atao anatin'ny tokantrano fianakaviany reto amin'izao ora izao. Mila midera anao zay, aoka tompo tsy tahaka ny zanak'Israely tao tabera zay ny monomonina, fa aoka iamay voninahitra anao. Ianao mantsy ny laza manao izay rehetra manome voninahitra nomeko voninahitra. Izany no mahatonga anay midera anao, izay mamela ny elokay rehetra, izay manasitrana ny aretinay rehetra. Tiaka ianao raha nandra-tanana dia ho averintsika ny famerenana an'izany izany dia sady manandratra ny masonao ianao anatin'ny tokantrano, fa izy mamela ny elokao rehetra, elokao rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, izay mitondra famonjena fenoana. Haleluya, haleluya. Anandratra ny feontsika izay mamela ny eloko rehetra, izay mamela ny lazao manao hoe zay manasitrana ny aretinao, izay mitondra famonjena fenoana. Haleluya, famonjena fenoana, famonjena fenoana, famonjena fenoana,
zay mamelany helokao re zay manasitrana ny aretinao rehetra izay mitondra famonjena feno anao. Halleluja. Tika anao any anatin'ny tokantrano mbola eo am-pitsanganana ivavaka amin'ny fotsotra ianao ideran'ny tompo na inona mety zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena zao. Manaova ho mpanompon'Andriamanitra mahay makasitraka ianao, mahay midera an'Andriamanitra ianao na inona mety miseho. Mety ozy ianao hoe tsy ny aretina ny mampananay Pasteur fa ny tsy fisikalina derao Andriamanitra fa ho voalazany teny andro fanehoan'i Jehovah ny heriny zao. Tika ianao raha ivavaka malefaka ao anatin'ny tokantranao aideran'ny tompony io amin'io zava-misy eo amin'ny fiainanao io na dia tsy misy ninina azy ianao miaraka aminay amin'izao fotoam-bavaka zao dia mahaiza manandratra n'Andriamanitra, mahaiza manome voninahitra, mahaiza midera azy satria lehibe loatra ny Andriamanitra eo am-pitsanganana eo dia aoka hivoaka feo fiderana amin'ny vavanao. Raha tianao tahaka n'ilay lehilan'Andriamanitra atao hoe Jona ao anatin'ny baiboly ao, nitaraina foana izy tamin'ny voalohany, nitaray-pahoriana teo anatrehan'Andriamanitra fa tsy navelan'Andriamanitra ho afaka tao anatin'ny hazan-drano fa vao nanomboka ndera teo amin'ny feo fiderana amin'ny vavana izy dia nalokin'ny hazan-drano. Andriamanitra koa te hamoaka anao androany raha mahay midera azy ianao. Raha eo midera anao zay noho izao zava-misy eto amin'ny firenena izao aoka zay tsy hanao tahaka ny zanak'Israely tany etaberaka momonina sy mametsiny fa aoka moka feo fiderana vany anatinay izay. Fantatray ny teninao any aminao meritoko faraiky amby folo fa mbola tsy fontanan'i Jehovah fa afaka mahavonjy anay. Zay dia mino Andriamanitra fa ny fiderana zay ataony reto vahoaka an'Andriamanitra any anatin'ny tokantrano miaraka aminay ato anatin'ity studio ty dia mino fa ianao zavatra lehibe ao amin'ny fiainany. Midera sy mankalaza ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra tompo ianao Yahweh Jesosy, ianao le Andriamanitra ny fiandohana, ianao le Andriamanitra ny fiafarana, ianao le Andriamanitra mavita zavatra. Zany no derainay eto raha nainao nanokatra ny ranomasina mena, ainao ihany koa manafaona ny aretina eto Madagasikara hiala ao anatin'ny fotoana foya. Zany no mbola mahatonga anay ideranao amin'izany hira mahafinaritra zany manao hoe ianao le Andriamanitra ny fiandohana sy ny fiafarana. Misaotra ray, misaotra Jesosy. Ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh. Afaka manandra tanana ianao any anatin'ny tokantrano dia milaza ianao. Ianao Yahweh, ianao Yahweh. Lazao manao hoe ianao Yahweh. Yahweh, Alpha, sy Omega. Raha sitrakintsika any anatin'ny tokantrano dia asan-dato mafimafy ny feo anao. Ianao Yahweh, Alpha sy Omega. Zay rehetra manam-pofinaina any anatin'ny tokantrano any dia ideran'ny tompo amin'izany hira mahafinaritra be zany ary afaka manandratra ny tananao ianao. Ianao Yahweh, ianao Yahweh. Ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh, Alpha sy Omega. Ianao Yahweh, ianao Yahweh, Alpha. Raha mety atsika any anatin'ny tokantrano dia ho akaritsika kely ny feontsika manao hoe ianao Yahweh, Yahweh. Izy ilay Andriamanitra ny fiandohanitra, izy ilay Andriamanitra ny fiafarandra, izy ilay Andriamanitra afaka manokatra ny ranomasina mena. Ianao Yahweh, ianao Yahweh, Alpha sy Omega. ianao Yahweh, ianao Yahweh, Alpha. Raha sitraka dia ataontsika amin'ny français. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Lazao manao hoe tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu
Wasanatsika farany ty e Yahweh, ty e Yahweh, tu es 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 Yahweh, Alpha et Omega, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Ianao zao ry havana malala ny anatin'ny tokantrano any tian'Andriamanitra loatra ianao matombola afaka mivavaka ary Andriamanitra dia afaka manokatra ny fiainanao amin'ny fomba magaga tsy takatry ny saina. Ny zavatra ilainao androany dia tsy manao tahaka ny Mosesy. Ilay andro Mosesy rehefa nimononmonona ny zanak'Israely nitabatabana amin'ny metsiny an'Andriamanitra dia na izy mpanompon'Andriamanitra ary dia niteny manao hoe tsy zakako zay irery. Matoa zao zava-misy zao no miseho dia te hanavaka ny tena mpanompo marin'Andriamanitra. Ary tamin'izany vanim-potoana zany nanokafa n'Andriamanitra lalana nitenenany manao hoe ry Mosesy moa ny afofa ny tanan'i Jehova fa ho hitanao na ho marina no tsy ny fahamarinana izay teneniko anao fa homehoena ny zanak'Israely ary tsy ndray andro tsy roa andro tsy adimina tsy ampifoloana fa mandritry ny ray vola. Andriamanitra afaka manao zava-magaga eo amin'ny fiainanao na mbola mitoy mety ambolana maro ary ty confinement ty mahazanak'Andriamanitra anao dia avany. Ny zavatra ilainao androany tsy mitanondrika tsy miteny manao hoe tsy zakako ny fiainana resy tsy zany ny ilaina fa hivavaka ianao androany angataka ny herin'Andriamanitra angataka ny fanatrehan'Andriamanitra anatsika ao anatin'ny tokantranonareo menakavy kely nareo fianakaviana izay miraisaina atao anatin'ny tokantrano ndao hivavaka tsika angataka ny herin'Andriamanitra mba hamenao atsika ao anatin'ny tokantranao fa Andriamanitra dia na dia mitanondrika azy ianao zao dia te hampahery anao izy hoe tsy mbola ny afoy ny tanany mbola afaka miasa ny tanan'i Jehova indro ny tanan'i Jehova tsy fohy famavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana famare zany no ilainay Jesosy hery avy aminao androany hitrotra eo amin'ny fiainanay ny tananao ary hanome hery anay ianao raha mety anao any anatin'ny tokantrano any aoka ianao angataka hery avy amin'Andriamanitra aza manao tahaka Mosesy manao hoe ahoana nitondrako an'ity fireneny ty tsy zakako zay re vono mihitsy ary tsy izany no ilaina fa mifaherezanao satria ao anatin'ny faherezanao no anokafan'Andriamanitra lalana raisy ny herin'Andriamanitra ho antsika any anatin'ny tokantrano alohan'ny andraisanao afatra lehibe avy amin'Andriamanitra izay hoentin'ny lelan'Andriamanitra andao mba hivavaka sika angataka ny herin'Andriamanitra amenao tsika tsy raray avy ao anatin'ny tokantrano. Jesosy hoe mila hery firipiry moa zay nefa nivavaka ny bebaka taminao efa fantatra efa zanakao zay fa androany ilainay le hery ka tsahana fatratra mila ny herinao zay Andriamanitra hoe dia tavo ny voalaza Baiboly ny herin'Andriamanitra sy ny tavany andao mba hivavaka sika ao anatin'ny tokantrano andao angataka ny herin'Andriamanitra zao ny vanim-potoana andro fanehoany Jehova ny heriny ny tena zanany tsy maintsy miavaka ary tsy mitanondrika ny zanak'Andriamanitra fa ny herinao Jehova no ampitraka anay ny herinao no ameno anay misaotra anao a Jesosy mankasitraka anao a Jesosy satria fantatro fa misy hery mikorina ao anatin'ity tokantrano ty misy hery mifanamasina mameno ampitraka an'irety fianakaviana izay tadokivy aoka hiala ao mivavana izy ireo miteny izay tahaka nataon'ny zanak'Israely tamin'ny Mosesy tsy zakanay aleonay mihinana ny azo andranon'ny Egyptianina sy ny tongolo ary ny voatango tsy marina zany fa zao ny vanim-potoana isehoany ny herin'i Jehova misaotra Jesosy hiasa ianao anatinay ameno anay ny herinao tompo alohan'ny andraisanay ny afatra ao mila feno izay tsy raray avy mila mameno anay ny herinao satria izay dia te handray teny hanofany fiainanay teny anankiray hanofany zava-misy rehetra Jesosy malalo tsy misy fanahinany fiainanay rehefa ato anatinay le hery manaisotra fambaraka ho ny teninao Jesosy omeo azy zany meo anay tsy raray avy aty anatin'ny tokantrano misaotra Jesosy ianao Yahweh ianao Yahweh Alpha et Omega Yahweh asandato ny tananao alohan'ny andraisanao ny afatra izay hidiran'ny lelan'Andriamanitra eto tikanao raha mbola hivavaka ny anatin'ny tokantrano faty amin'ny studio mihira sianao Yahweh ianao Yahweh Alpha et Omega sianao Yahweh asandato ny feonao dia lazao manao hoe ianao sianao Yahweh Yahweh, Yahweh, Yahweh,
Siano Yahweh, Siano Yahweh, Alpha si Omega. Siano Yahweh, Siano Yahweh. asanato ny tananao dia ao anatin'izany izany no miditra ny lehilan'Andriamanitra. Ty e Yahweh, ty e Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega, tu es Yahweh, Alpha et Omega. velantsika andeha ny feokira sandrato ny tanao vanana dia mba ataovy amin'ny fonao ny tananao ankavia dia atao hivavaka ao ny ten'Andriamanitra isika araka ny tarihan'ny lehilan'Andriamanitra antsika atao anatin'ny fitarihana teo a. Izy ilay Andriamanitra fiandohana sy fiafarana, izy ilay alfa sy omega, izy ilay mahefa ny zavatra rehetra mendrika hoderaina ary manana mitaridalana izay tiany hitarihana anao izy androany. Tsotra ny vavaka ao ataontsika manay tompo sokafo ny masom-pananay a, ahalalànay sy ahaizanay mandray ny hafatra izay voafaritra sy voatendro anay amin'ity an'ity. Samy mivavaka tsika rehetra, velantsika andeha ny feokira ambadimbadika ao. Tonga indray ny fotoana tompo malala izay amintsora ny mpanomponao ny teny, izay tsy teny avy amiko na avy amin'ny fahaizako na ny fahalalako, fa teny izay avy aminao Andriamanitra, teny izay apetraka ao eo amin'ny vavako mba hosory aho, mba hitondra amin'ny teninao Andriamanitra ao anatin'ny fahefana sy ny hery akasika ny fiainan'ny olona ny fampianarana rehetra, fa tsy sanatria mamindalo fotsiny teny misy fetraikany, teny misy fetraikany eo amin'ny fiainan'ny isam-batan'olona, tsy teny avy amin'ny fahendren'olombelona na avy amin'ny fahaizan'olombelona na avy amin'ny rafitra maha-olombelona fotsiny, fa tena teny avy aminao Andriamanitra izay omenao ny mpanomponao hitarianao lala sy anaovanao zavatra eo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Ianao ilay fiandohana sy fiafarana, mamaritra amin'ny fiandohan'ny fiainanay ka hatramin'ny fiafarana, nao ilay alfa sy omega, tompon'ny hery rehetra, mifeny hery rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ty, mendrika hoderaina ianao. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. vetsika farany, tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega, tu es Yahweh, Alpha et Omega. soratsika ny tompo izay fitariana mahafinaritra izay teny inoko fa nitondrantsika atao anatin'ny fanatrian'ny tompo mahazo toerantsika rehetra ary. Eny ary tompoko, tamin'ny farany izay niarahanao taminay tao anatin'ny fotoam-bavaka isam-maraina tahaka an'izao na isaky ny hariva tahaka an'izao dia niresaka tsika momba ny hoe midira ao anatin'ny planin'Andriamanitra. Toy anatin'izay tsika ao anatin'ny afatr'Andriamanitra mbola iresaka ihany ny amin'ny fahalehibeazany iresaka ihany ny amin'ny mahatsy takatra ny saina ny eo Andriamanitra izay arahantsika io ary tompontsika io tena tianay mba iorona ao amin'Andriamanitra tanteraka ary havana ny fatokianao, ninninona trangan-javatra, ninninona zava-misy. Ndray misy zavatra oatra mampatahotra ve, ndray ohatra misy vaovao ndray mampiorooro zany atato ato dia araka ny vaovao hitantsika amin'ny fahitalavitra rehetrarehetra miainga ao amin'ny télévision na malagasy dia ny tombon'izay ny cas contact na ny tany tamatavy na ny eto Antananarivo
tafakatra maromaro ihany dia mitaintaina ny akamaroantsika hoe fa ahoana marina ny tena fandehany, inona ny tena zava-miafy na ahoana ny tena zava-misy dia arak'ireny efa vaovao entsika ireny a. Ary tsy hoe eto Antananarivo ihany fa any amin'ny faritra ny misisisy Madagasikara anivelana Antananarivo rehetra any dia misy ihany koa ny aretina hafa izay mitranga mamono olona maro mampametra-panontaniana avokoa izany rehetrarehetra izany hoe inona ny tena zavatra mitranga ary inona ny zava-miafy no ambadika izany rehetrarehetra izany. Zany zava-misy zany ry havana no tokony iorenantsika mafy amin'ny fatokinan'Andriamanitra. Fa mitena marina ny aretina izay mahazo ny andeha ataoko hoe ny olona tsy manompo an'Andriamanitra tsy tokony hazo ny olona mivavaka izany. Zao no tena anamarina an'Andriamanitra amin'ny teny manao hoe dia ho hitanareo tsy fitovy ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy, marina sy ny meloka. Ito anatin'izay fampianarana izay tsika anomboantsika azy dia Isaia 3:7-10 dia hivavaka tsika aorianan'ny fampianarana mampiaritsika eo amin'ny fiainantsika miainga aty amin'ny toerana misy anay makany amin'ny isa-tokantrano ny isa-pianakaviana any a izay fampiarana izay. Toy izao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 3:7-10. Eny hatramin'izany andro zany izao no izy ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa aho ka iza moa no mahasakana izany. Tika teny ery ambany dia miteny izy hoe hatr'izay nisin'ny andro dia izao no izy, tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa aho ka iza moa no mahasakana izany. Vatakantsika amin'ny Baiboly atao amin'ny Efesianina 7:7-20. Efesianina 7:7-20. Anaran'i Jesosy namakina ny teny manao hoe ary ho any izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na heverintsika azy araka ny hery izay miasa ato amintsika. Farany nomery 20 dia eo amin'ny 9 toy izao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nitobiny ny zanak'Israely tao Kadesy sy nadiso amin'ny Mosesy sy Arona tamin'izy nampivoaka ny rano avy teo amin'ny vatolampy. Ary tamin'ny volana voalohany dia tonga tao anefitra zina ny zanak'Israely dia ny fiangonana rehetra ary nitoetra tao Kadesy ny olona ary maty tao Miriama ka nalevina tao. Ary tsy nisy rano ho an'ny fiangonana ka dia niangona izy iodina amin'ny Mosesy sy Arona. Dia nilady tamin'ny Mosesy ny olona ka niteny hoe inay anie izay mba maty tany amin'ny tany nahafatesan'ny rahalanay teo anatrehan'i Jehova. Fa nahoana no mitondra ny fiangonan'i Jehova ho amin'ity efitra ity ianareo mba hahafaty anay sy ny ombonay eto? Ary nahoana no mitondra anay niakatra avy tany amin'ny tany Egipta ianareo ampiditra anay amin'ity tany ratsy ity izay tsy misy voan-javatra na aviavy na voaloboka na ampongabe an-danitra akory ary tsy misy rano hosotroana? Dia niala teo anatrehan'ny fiangonana Mosesy sy Arona ho eo anoloan'ny varavaran'ny tranolay fionana ka ny akohaka. Dia niseho tamin'ny voninahary Jehova. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe alao ny tehana ka vorinao sy Arona rahalahinao ny fiangonana ary mitenena amin'ny vatolampy masona. Dia ampiboboka ny ranony izy ka ampivoaka rano ho an'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao. Ka dia ampisotronao ny fiangonana sy ny biby fiompiny. Dia nalain'ny Mosesy ny tehana avy teo anatrehan'i Jehova araka ny nandidiny azy. Dia novorian'ny Mosesy sy Arona teo anoloan'ny vatolampy ny fiangonana. Ka dia hoy izy mianoro-piodina moa amin'ity vatolampy ity va no ampivoahanay rano ho anareo. Ary Mosesy dia nanainga ny tanany ka nikapoka amin'ny vatolampy indroa tamin'ny tehiny. Dia niboboka be dehibe ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompiny. Hatreo. Raha izany ten'Andriamanitra intelo Mosesy izay novakitsika teo izay dia maneho ry havana
mahalehibe tsy takatra ny saina ny tia Andriamanitra ivavahantsika ity. Tena tsy takatra ny saina. Ary zay dia te hampahery anao manao hoe sambatra ianao izay miankina amin'Andriamanitra hatramin'izay ka hatramin'izao. Ary ho anao izay mbola tsy niankina tamin'Andriamanitra, tsy mbola tena niara nandeha tamin'Andriamanitra, dia toriteny fitaomana anao hitodika amin'Andriamanitra zao toriteny zao. Fa hafa riavana zany olona tena miankina amin'Andriamanitra zany. Hafa zany olona tena manara-dia an'Andriamanitra zany, mahita ny voninahitr'Andriamanitra isan'andro. Ary raha mba tianao andramana zany, andramo anatin'izao vanim-potoana ny crise zao, anatin'izao confinement lalovantsika zao. Satria ny tena mbola ho toy an-tantara ny riavana, mbola tsy takatra ny saintsika hoe anahoana ny zava-misy, ary kanefa nyresahana teto foana. Hitovy ny confinement, hiala tanteraka ve ty valinaretiny ty ary roviny zay vanim-potoana zay, ary mandrapatonga n'izay vanim-potoana ny fahareseny ty areti-mandoza Covid-19 ty. Inona ny zavatra hitranga? Anahoana ny toy an-tantara atao anatin'ny tokantranontsika ato? Fa za dia titeny amintsika hoe tsy voatery hitovy riavana ny fiainan'ny olona manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Tsy voatery hitovy. Zao vanim-potoana zao no hanavahan'Andriamanitra ny olona tena miankina aminy, zay tena miantehatra aminy ary mifikitra aminy sady matoky azy. Ahoana ho voalazan'ny ten'Andriamanitra atao amin'ilay Isaia anengantsika teo, 7:2-1:1. Ozy izy manao hoe hatramin'izay nisiny andro ozy izy dia izao no izy. Izao no izy. Izy rery ihany no Andriamanitra ka tsisy afaka mandimby-toerana azy. Izy narina an'izao rehetrarehetra izao. Dia ozy izy manao hoe tsy misy maharombaka zay eo ampelantanako. Engane ty fotoana androany ty zay iarahantsika miombom-bavaka eto, mba ho fotoana andraisan'Andriamanitra tanana ny fiainanao, ka tsisy fahavalona iza na izy harombaka anao eo ampelantanan'Andriamanitra. Dia ozy izy hoe miasa ka iza moa no mahasaka. Zany ene zao ny andrasan'izao tontolo zao hoe rovin'Andriamanitra no hetsika ka hanala amin'ity arety mandoso ty eto amin'ny firenena misy anay. Toy izany daholo ny fanirian'ny mpitondra firenena, na ny vahoaka eo aminy, na ny tompona ndraiky mpanjakana manam-pahefanisa tokony, samy maniry an'izany. Rovina re Andriamanitra ny hetsika eo amin'ny heriny mba hanala amin'ity arety mandoso ty eto amin'ny firenenay. Zany zao ny andrasan'izao tontolo zao. Ary iza ny firenena afaka ilaza manao hoe resy tanteraka teto aminay le arety mandozana, le valina aretina antsoina hoe Covid-19. Za moa tsy te ilaza le terme anankiray satria ohatrany manindraindra n'ilay virus sika hoe ohatrany lasa omena couronne zany le virus ny hafarany amin'ity antsoantsika ity, satria dia mahazo aina mihitsy izy rehefa irairaina ny anarany. Dia tsy te hanonona an'izay mihitsy fa eo anatrehan'Andriamanitra riavana tsy misy dikany io, maivana io. Fa averiko ihany hoe vanim-potoana io tsy maintsy lalovana zao tontolo zao. Tapitra le vanim-potoana andalovana io arety mandringana io araka ny faminanin'ny bokin'ny Lioka, bokin'ny Matio, ireo filazantsara efatra. Dia amin'ny fotoana tapitra le vanim-potoana dia miala io, dia resy io. Dia tonga indray famantarana manaraka zay manambarany amin'ny fiaviany Jesosy eny amin'ny raha alin'lanitra. Fa melohany aviany zay fatongavan Jesosy eny amin'ny raha alin'lanitra, manahoana ny fiainantsika eto ambony ta. Kaikaiky mitovy amin'ny olony jentilisa ihany ve? Mitaraina, araka nefa noresako tamin'ny fampianarana farana hoe no ny fitarai-pahoriana nataon'ny zanak'Israely amin'ny dika teny hafa dia hoe fitarainany ratsy. No ny fitarainany ratsy nataon'ny zanak'Israely natonga ny Jehovah nandringana azy anka niapatrapatra tany anefitra amin'ny fatana. Satria na ny antony tsy takatra ny sain'ny zanak'Israely mihitsy ny fomba fiasan'Andriamanitra, ary zay maha-Andriamanitra azy riavana. Tsy takatra ny saintsika, fa ny aleo dia zao manaraka ny toromarika zay omeny, militra ao anatin'ny planiny, manaraka ny programa zay hitondran'ny fiainanao. Fa raha tena zanany ianao, tsy ho ariny zany ianao fa ho marina aminao le tenin'Andriamanitra manao ny amin'ny zavatra ho avy ny anontany io fa raha ny zanako sy ny asa am'tany alao adidiko irery ihany hoy Jehovah tompony maro. Zany ene ry havana amin'ny teny fikasana ho antsika sy ny zanantsika ary ny ankona antsika. Tsy voatery maty-mosary ao anatina fahoriana, ao anatina krizy, fa ao anatin'io no hanavahan'Andriamanitra ny zanany. Ao anatin'izany toe-javatra sarotra zany no tsy ampitovian'Andriamanitra amin'ny manompo azy sy ny tsy manompo azy mihitsy. Ahoana ozy izy ny afatra izay nomeny Paoly an'ireo mpino tany Efesosy tamin'izany fotoana izany?
nitory ny momba an'Andriamanitra izy tany Efesosy ary nilaza manao hoe ho an'ilay mahay manao mihoatra ny zavatra rehetra, mahay manao mihoatra noho izay angatantsika sy heverintsika. Iza ny resahany ao anatin'izany? ilay Andriamanitra ny lanitra ny lanitra. Izany hoe raha nao zavatra izy eo amin'ny fiainanao, tsy ilay irinao no omeny fa mihoatra lavitra no iny. Misy zavatra heverinao, engane mba anakankoanina amin'ity confinement ty, engane mba hisy vola ho ampiasaina, engane mba hisy olona ho ampiasaina Andriamanitra mba hamatsy. Mety izay ny eritreretinao, fa Andriamanitra ry havana mahay manao mihoatra lavitra no izany. Zay mahandriamanitra azy. Aitsika tsara ny zavatra nisy tamin'ny fampakaram-bady taokany, ny amin'ny zava-mahagaga nataon'i Jesosy Kristy. Eritrereto hoe reto vadikely reto voanomboka ny fiainany ao anatin'ilay mariazy. Ary izy amony tsy mba mirehare hoe nafinaritra amin'ny mariazinay. Andeha lako le teny hoe mirehare fa mba ataoko hoe mba finaritra rehefa mba miresaka daholo ny olona ny amin'ny mariazinao hoe nafinaritra kosa iny mariazy iny zay aloha mivoky ampitsara ny jus, ampitsara ny ramboloboka, ampitsara ny zava-pisotro, ampitsara ny zavatra rehetra, nafinaritra ny zava-maneno, dia mba mihirahira ny mariazinao ny olona mandritra ny herinandro ohatra, dia mba miresaka momba an'izany. Iza moa ry havana tsy fiaira amin'izany? Mba samy maniry an'izany daholo, na ny efa teo aloha izay efa niditra tao anatin'izany na mbola voahiditra. Ary zany mahatonga ny sasany tena mitady espasy faran'izay raitra, mitady toerana faran'izay mahafinaritra hoe mba haninona, mba hankalazana n'iny andro anankiray iny, mba tsy hoenatra no azo ao anatin'izany. Fa ity mariazy tokana ity, Jaona toko 2, tsy vakitsika fa fainao ny tantara. Dia inona ny zavatra misy? Nandeha ary le mariazy, vita ny fanamasinana sy ny fitsofany rano, nanatrika an'le mariazy Jesosy tao amin'le fampakaram-bady. Rehefa nisakafo ny olona, nihinana ny olona, nisotro ramboloboka ny olona, dia niteny ny mpandahatra amin'ny fanasana manao hoe lany ny ramboloboka na ny divay. Ahoana re mety ho fitaintaina n'izy mivady kely voanomboka ny fiainany ao anatin'izany hoe Andriamanitra zao vao afa-baraka, fa dia imonimono ny reto olona nasainy reto, mbola tsy tapitra akory ty ny fanasana, efa lany sady nefa ny divay sy ny ramboloboka. Ahoana ny atao? Eny ny Maria izay resaka nandeha zay, dia lasa izy nakany amin'i Jesosy, dia ozy Maria mantsy an'i Jesosy, lany ny divay, tsy manana divay tsondry zareo. O Jesosy tsy mbola tonga amin'ny fotoako, dikan'izany dia zao tsy mbola fotoana tokony hanaovana fagagana, tsy mbola fotoana tokony hanaovana famantarana maro isan-karazany, io vanim-potoana io. Dia hoy ray Maria nakany amin'ny mpandahatra amin'ny fanasana, dia izy mantsy an'ireo le mpikarakara ireo, mpiservira zany, serveuse. Dia niteny tamin'ireo izy hoe zay asainy Jesosy ataonareo atao fotsiny. Ary zay ry havana ny mahazava-dehibe ny fankatoavana. Amin'ny fotoana ianao ampanaovin'Andriamanitra zavatra anankiray, aza mijery an'ilay mpitoroteny hoe mpitoroteny avaiza moa ty, dia ao amin'ny fikambanana inona misy azy, manana doctorat en théologie ve izy, nianatra momba ny baiboly ve izy, ahoana mombamomba azy, inona ny tena resaka momba azy. Fa rehefa tsapanao mamangy anao Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, dia raiso zany dia ankatoavy, fa hiteraka vokatra mahafinaritra ao anao zany, hiteraka fahagagana tsy takatra ny saina eo amin'ny fiainanao zany. Ary Andriamanitra dia mampiasa ny mpanompony izay nosorany ary mitondra ny teniny amin'izao vanim-potoana izao. Ka raha tsapanao misy teny ho anao, zao zavatra apitaiko zao sy zao afatra apitaiko zao, dia raiso amin'ny finono dia ampiaro, fa ho hitanao fa hiavaka ny tokantranonao sy ny ankonanao ary ny fianakavianao. Inona ny zava-misy? Nanantona Jesosy, fanantona Jesosy sy ny mpandahatra amin'ny fanasana, dia niresaka tamin'ireo. Dia ho Jesosy manao mandeha anaty vovo, ny rano ary anaty vovo ary izy, mandeha manovo rano avy ao anaty vovo, mampiadihevitra tompoko zany hoe ahoana moa no anvozanay rano dia amezanay rano mangatsika ny olona izay miandrandra rambolobo ary anaty fanasana ary. Fa rehefa nahazo toromarika ihany koa ireo mpandahatra amin'ny fanasan'ireo, dia tonga dia nampiatra, tonga dia nanovo rano tamin'ny siny, dia avy eo tao dia tondra azy tany amin'ny olona, dia ny olona koa tsy nahalala n'inona fa tao dia nisotro. Fa zay nisotro rehetra tsy hoe vanim-potoana taiza niovan'le rano ho tonga divay, vanim-potoana taiza ho aiza tamina minitra segondra taiza ho aiza nampivadika an'le rano ho tonga ramboloboka, nefa rano avao anaty vovo mpandahatra amin'ny fanasana mahay an'izany.
nalefa fotsiny zay sotro rehetra atao dia samy gagagaga dia fampiresaka manao hoe ary zareo reto natahirin'ny divay tsara mandraka kehitriny a ohatrany teteny zany ny olona ny sotro manao hoe anisan'ny fianakaviana mpanan-kareny reto ny tena marina ry havana tsy fantatry ny mpihinana tsy fantatry ny olona nasaina ny zavatra nitranga tany an-dakozia tany mpandahatra ny fanasana ny nalala ary mivanaka mihitsy manao hoe rano mangatsika ny nalefanay tany fa hoana ary mahafalifaly an'reto olo reto olona tokony ho tezitra olona tokony himonomonina to vao mainka atao misotro be mihitsy izy rehetra ary lay mariazy tokana na le fampakarambady tokana mandraka ty ny androany mbola resantsika satria nisy ny voninahitr'Andriamanitra ry havana malala zay ampanaovin'Andriamanitra anao ankatoavy zay lazainy Jesosy aminao ataovy zay asainy ataonao ataovy fa ahita vokatra tsy takatra ny sainy ianao zao vanim-potoana zao no fananganana ny altara averina matetika zany atao anatin'ny tokantranontsika ato tandremo ry havana sao de varina amin'ny filma maro isan-karazany tandremo sao de varina amin'ny fampanarana-pony amin'ny sakafo sy ny sisa de varina ny amin'ny kilalao de lasa hatramin'ny tsy mpanao domy lasa manao domy hatramin'ny tsy mpanao karatra lasa manao karatra hatramin'ny tsy mpanao loto lasa manao loto vidio aloha mba hialan'andro e analan'andro e de avy eo mandeha eo ny loto de ozany sasa mane manina nefa raha sy nariary zato raha angamba na de am'izay mba ohatry matomato sa le izy de avy eo de mandeha eny farany lasa 5 000 10 000 de lasa filokana le izy fotoana tokony hanompoana n'Andriamanitra lasa lany amin'ny zavakafa hatramin'ny ray mpianakaviana ny ray mpianakaviana tsy tokony hijery dessin animé miaraka mijery dessin animé amin'ny zanany de miaraka variny ao hoe ay ve ohatry zao le dessin animé de lany fotoana ry havana sy asain'ny tompo atao ihany atao de milamina nytoy amin'ny tantara rehetrarehetra ary raha tianao ny havaka mihoatra noho ny fianakaviana avy sy ny olona hafa ny ambadika rehetrarehetra any de tsy izay ataony no ataonao fa zay ampanaovin'Andriamanitra anao no ataonao ary zany ny zavatra nisy tamin'ity tantara atao amin'ny nomerity ko 20 zay mivakitsika teo inona ny zavatra misy tao arinany nanomezan'Andriamanitra ny papelika ho an'ny zanak'Israely zay ninanany hena nandritra ny ray volana mipaka araka nampitainy ny mpanompon'Andriamanitra nitarika teo zay efa nampitaina teto moa zany afatra tao arinan'iny de tsy hoe ny lamina am'izay ny zavatra rehetra tonga de efa mirinona daholo ny zavatra rehetra fa inona indray ny zavatra nitrango tsy nisy rano indray tsy nisy rano ny fisainany zanak'Israely de voafetra hoe tany tia ngazana tsy mba misy hoe ry mba misy loharano mba azo isotroana rano tsy mba misy zavatra azo atenainy jere koa ty vato mandondona be ty inona ny atao amin'ity aiza nahitanay rano ho aninay sy ho an'ny zanakay sy ho an'ny bibinay nanomboka nanantona ny Mosesy sy Arona reto zanak'Israely reto de ho baiboly hoe inona ny zavatra nataony niangona izy mba hiodina tamin'ny mpanompon'Andriamanitra tsy vanim-potoana ry havana ny miodina tsy vanim-potoana ny fiodinana zao tsy vanim-potoana ikomina izao tsy zany ny zavatra tokony atao na manoloana ny mpanompon'Andriamanitra zay mbola mangataka amin'Andriamanitra inona ny tokony atao hitondrana ny fiangonan'Andriamanitra isaoran'Andriamanitra fa misy ihany ny fiangonana afaka misokatra amin'ny apahany fa misy moa tsy afaka misokatra noho ny somary antony manokana fandaminana avy amin'Andriamanitra daholo ry havana zany ary tsika tsy tokony monomonina ny amin'ny mpitondra antsika fifambamanao zay azo ny ataony izy ny anjarantsika fotsiny de mivavaka ho an'ny firenetsika vavaka ho an'ny mpitondra antsika vavaka ho an'ny malagasy mpiray tanyrazana amintsika sy ny kristiana nama antsika satria izay ny ampanaovan'ny tompo antsika fampifafamba ahery anareo ry havana malala inona ny zavatra misy tao aorianan'izay rehefa nanantona Mosesy sy Arona reto zanak'Israely reto de ho baiboly hoe nilahady satria na ny antony mangetaeta loatra ry zareo tsy hitany hoe aiza moa ny posany rano raha mbola nanantena ihany reo hoe isy rano eo rangafa aloha tsy mimonomonina de tsy niady tamin'ny Mosesy sy Arona reo fa satria tena tsy takatra ny sainy mihitsy ny zavatra ho ataon'Andriamanitra Andriamanitra mahay manao mihoatra noho zay angatantsika mihoatra noho zay heverintsika zany ny fomba fiasan'Andriamanitra miasa izy ka iza moa masakana de lasa izy ny monomonina tamin'ny Mosesy sy niady tamin'ny Mosesy sy Arona inay ene zay ozy izy maty tany amin'ny nahafatesan'ny rahalahinay maninona reo no mitondra amin'ity fiangona amin'ity aty amin'ity tany karakaina tsy misy ninina tsy misy voanjavatra tsy misy voalobo tsy misy aponga be an-danitra akory sady tsy misy rano maninona zay ny entina ty maninona zay ny ampijaliana sy ampahoriana ohatran'izao zany fimonomonona ny zanak'Israely zany sy izy nilady tamin'Andriamanitra io ren'Andriamanitra tany an-danitra ry havana
tonga dia natso niala teo anatrehan'ny fiangonana Mosesy sy Arona dia lasa izy nakao amin'ny tranon'ilay fihaonana dia vao niditra teo izy tonga dia nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Dikan'izany dia zao ny zavatra nisy nataon'ny zanak'Israely tamin'ny Mosesy sy Arona hitan'Andriamanitra ary ren'Andriamanitra amin'ny teniny. Zany ny ry havana tsy hitenitenena pony za eto tena mananatra antsika mihitsy. Ajanony ry havana ty manome tsiny olona dia rehefa tsy hitanao zay ho atao dia mivavaha fotsiny dia miendrasa ny hevitr'Andriamanitra. Fa ny hevitr'Andriamanitra tompoko dia hitondra fiadanana fa tsy loza. Fa atsaharo no miteniteny zavatra tsy voahevy dia voateny daholo ty rehetrarehetra ty. Voateny daholo ny fanomezantsiny na zay azo omena tsiny rehetra hatramin'ny ao an-trano, hatramin'ny mpitondra fivavaha, hatramin'izay mety tompona ndraikitra ao aminao ao, hatramin'ny manam-pahefana isa tokony dia mahazo tsiny mihitsy. Fa tsy zany ny vahaolana ry havana. Ahoana ozy izy Jehovah mantsy amin'ny Mosesy? Lay vao mitehanao ozy izy dia mandehana voroion'ny fiangonana. Dia mitenenina amin'io vatolampy be io eo imasony zanak'Israely. Zay ny toromarika nomen'Andriamanitra amin'ny Mosesy. Fa io vatolampy be io no amoaka rano miboiboika hosotrony ny zanak'Israely. Fa inonareo anie ny tena zavatra nampalahelo tamin'ity tantara ity Mosesy moa efa entin'ny alahelo, efa tena sosotra ihany koa Mosesy ny amin'ny nataony reto zanak'Israely reto, anka nisy zavatra tsy voafehany Mosesy tsony ny hafarany, tsy voakontrôle Mosesy tsony hatramin'ny fietsiny, satria efa diso tezitra loatra tamin'ny zanak'Israely izy. Hoe reto dia tena olona tena tsy hita mihitsy ny anaovana azy, tsy hita mihitsy hoe ahoana ny hitondrana azy, monina lava, mametsiny, milady, mikomy. Kinona ny zavatra misy? Niainga avy amin'ny Mosesy sy Arona voriany ny zanak'Israely. Avinareo aty. Adininy Mosesy hatraminy hoe Andriamanitra ane no afaka mamoaka rano eo amin'io vatolampy io fa tsy izy mirahalahy. Fa tena latsaka tao anatin'ny adisony hatramin'ny Mosesy ny hafarana. Zao ny tenenin'ny Mosesy manao hoe mihainonareo ry mpiodina. Amin'ity vatolampy ty ve tianareo amoahana i rano ho anareo? Tsy zay ny tenenin'ny Jehovah. Ny anjara Mosesy dia miteny fotsiny dia miboboka ny loharano, satria Andriamanitra dia mampiseho ny heriny na dia ao anatin'ny fahalemen'ny mpanompon'Andriamanitra ary. Tsy hain'ny Mosesy zany. Ahoana moa ny aiza Mosesy mamoaka rano eo amin'io vatolampy be io? Jehovah ihany ny tompo marikany amin'izany. Fa satria efa enti-patezerana izy. Voria tianareo ry mpiodina, atianareo aty, ty vatolampy be ty ny tianareo amoahana i rano anareo. Dia ny raisiny tena dia kapohany ny roa. Ohatrany hoe te hiteny Mosesy zany hoe rehefa zay ihany tediavinareo dia alao ary fa hanaovanay démonstration nareo. Kapohany ny roa ny vatolampy. Nefa Jehovah tsy niteny hoe kapoha io. Tenena fotsiny ho Jehovah fa hiboboka ny loharano, hiboboka ny rano. Kinona ny zavatra misy? Zanak'Israely moa efa nirehetan'ny fahatezeran'i Jehovah, ary ao aoriana kely ao dia maro tamin'ireo ihany koa mbola ringana, satria efa zatra miodina, efa zatra mpamotsy fotsy an'Andriamanitra ary mila kisa, mila ady amin'ny nampanompon'Andriamanitra. Fa mampalahelo dia zao eo amin'ny 9:12 ndao mbo vakitsika vetivety nomeri 20 sady amin'ny maraparanantsika azy sady naran Jesosy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona hoe satria tsy nino ahy ianareo anamasina eo mason'ny zanak'Israely dia tsy hitondra izao fiangonana izao ho any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Atreo tatsika amin'izany fa Andriamanitra io rehefa mila apetraka amin'ny toerany foana ary na ny mpanompon'Andriamanitra tahaka anay dia mila mahay mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany, na amin'ny toe-javatra sarotra na amin'ny toe-javatra mora, na amin'inona na amin'inona. Ary zay nitoriako aminao manao hoe lehibe tsy takatra ny sainany Andriamanitsika. Ny zavatra ataony ry havana dia mihoatra lavitra noho izay eritreretiko sy eritreretinao, saintsainiko sy saintsaininao, sy izay heveriko vitako sy vitanao. Mahay manao mihoatra noho izany Andriamanitra. Iza moa ry havana ny eritreritra hoe vitan'Andriamanitra mamoaka loharano eo amin'io vatolampy io, ary raha mbola nisy rano nitetekely teo tsisy monmonina, tsisy nilady tamin'ny Mosesy, fa vatolampy mandondona tsisy azo ateny, tsisy mitresaka kely akory. Fa vao niteny Jehovah dia mipololotra ny rano, tonga dia nitosaka ny rano avy eo amin'ilay vatolampy. Ary za dia mino hoe
tao arinan'io maro ny sady efa nangetaeta ny tena sady mety mifona ihany ka hoe fona aloha tompo fa de tsy takatra ny sainay le fomba fiasanao sady nisotro rano ihany fa saingy mosesy ny rehetra ny fahatezeran'i Jehova izy sy Arona. Ao nozo ny baiboly Samuela voalohany toko 2:7 tapany farany zay manome voninahitra no omeko voninahitra fa izay manamavo aho de ho afa-baraka. No amavony Mosesy ny fahalebiazan'Andriamanitra ary raha zavaina amin'ny teny hafa de ohatrany hoe nalainy Mosesy ny voninahitr'Andriamanitra dia izy mitehiseho mamoaka an'le rano teo amin'le vatolampy ary tsy zakan'Andriamanitra zany. Ao no ny baiboly voninahitra tsy meko ny hafa Jehova no nteny an'izany riavana. Amty an'io ty dia hanome voninahitra an'Andriamanitra sika dia ametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany. Ilaza manao Andriamanitra hainao daholo ny zavatra rehetrarehetra. Enao le fa nisy hatrizay hatramin'izay nisy ny andro ary tsy misy marombaka an'izay opelantananao Andriamanitra miasa ianao ka iza moa masaka. Ao anatin'izao toe-javatra faran'izay sarotra lalovantsika izao afaka mampololotra fitahina eo Andriamanitra, afaka manomana valim-bavaka tsy takatra ny sainao Andriamanitra amatsinanao sy ny ankonanao. Tahaka ny aina ny zanak'Israely le loharano miboboka avy eo amin'ny vatolampy izay tsy nieritreretiny akory dia vitan'Andriamanitra riavana. Maneho fahagagany, fitahiny, fanambinana, zany ny ilaina aloha amin'izao vanim-potoana izao. Za tsy miteny hoe tsy ilaina ny fiainana mandrakizay, zany ny tena tokony homanina ary famantarana ny amin'izany fiavian' Jesosy zany zao zava-misy iainantsika izao. Mbola ho avy ny famantarana eny amin'ny lanitra ozy ny baiboly izay mbola tsy nitranga, misy ny efa nitranga fa misy ny mbola ho hita n'izao tontolo izao, famantarana ny ariary eny amin'ny lanitra. Dia mbola isy famantarana ihany koa aorianan'izany zay hiatra amin'ity izao tontolo izao eto ambonin'ny tany ity, ao ambadika zany ny fiavian' Jesosy eny amin'ny rahoalanitra zay efa tsy ho ela intsony. Fa mialohany hiavian' Jesosy momba efa miavaka ve manompo sy ny tsy manompo, eo indrindra riavana ny tokony ahaizany zanak'Andriamanitra manome voninahitra azy, manandratra azy, apetrao eo amin'ny toerany Andriamanitra dia ekeo ny fitondrany, arao fotsiny toromarika azy eo meny ianao dia mbola averiko tsindriana ihany ny toroteny tamin'ny fampianarana farany. Midira ao anatin'ny planiny fotsiny dia aza monimonina, aza manometsiny azy. Aoreny ny fatokinao an'Andriamanitra. Fa rehefa miorina ny fatokinao an'Andriamanitra, tsy miararingana amin'ny gentilisa zany ianao, tsy miararingana amin'ny olona tsy mivavaka zany ianao. Na dia ataoko an'izay misy olona maro manerina an'izao tontolo izao, aripaka ty arety mandoza ity, ianao sy ny ankonanao ho alofan'i Jehova ao ambanin'ny elany. Ao ambanin'ny elany ozy izy no anaronany ianao, noho izany tsy misy loza na misy aretina manakaiky an'ilay ianao. Teny fikasana ho an'ny zanany zany riavana, ho an'ny zanak'Andriamanitra. Faranako ny toroteny. Mialohan'ny amaranako azy dia isy karazana fijoavavam-belona vitsivitsy resahako aminao. Misy lalana anankiray izay izay tsy haiko moa fa nampitaiko teto izy ity fa amangenon'ny topa dia resahako aminao. Anisan'ny mpitsabo ty lalana ty ary manana ndraikitra ao anatin'ny sehatra ny fahasalamana. Dia ao anatin'le fitsaboana ny olona tratran'ity arety mandozy ity zany dia ohatrany efa aonare zany ohatrany miaditsaina daholo ny akamaroan'ny olona, ohatrany efa sorosorena zany satria efa le aretina tsy mety sitrana, tsy maintsy miandry tsy haiko 4 andro mosa 40 jours dia fara lasa samy sorosorena daholo ny ao am-piasana dia kizitinjitana dia ohatrany samy mifampilavilavanina. Dia ozy le rahalahy nazako aza pastera ozy izy ohatrany tady soreny zany dia nampaheren'le rahalahy. Hitanao ny tantaran'i Josefa, na dia nandalo ady mafy izy niavaka foana atao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra satria fatany ho any Andriamanina. Zao rahalahy ny tena hiavahanao zay no nampaherezako an'io rahalahy ray mpianakaviana io. Zao ny tena hiavahanao. Ny olona ho any tsy isy manana an'Andriamanitra fa mitsabo araka ny fahaizana sy ny fahalalana sy ny toromarika omeny lehibe dia mitsabo dia normalina be raha sorena, fa ianao tsy zany. Fa ianao manana Andriamanitra ary fantatro tsara fa ny Andriamanitra ao mahay manasitrana an'io aretina io, tsy olana aminy io. Ianao manao ny andraikitra fotsiny amin'ny mampitsabo anao fa Andriamanitra ny tena miasa ao ambadika zany. Dia rehefa avy nampaheren'le rahalahy tamina tenin'Andriamanitra maromaro dia zao ny teneny manao misaotra pastera fa velombelona mihitsy ny ara-panahiko. Dia henoko mihitsy koa hoe za miresaka aminy misy hery mepitany aminy dia tsapany koa misy hery tongany aminy.
zay ne ny mahatsara ny fifampaherezana takan'izao hoe zay mahatsapa hoe misy hery miala aty aminay makany aminao ary ianao koa mahatsapa hoe misy hery miampita aty aminay ary miakatra hatramin'ny finoanay miamatanjaka hatramin'ny fanantenana ao anatinay tao arinan'iny tsy hoe tao arinan'iny marimarina kokoa fa androtriny ihany tonga dia nisy vaovao tsara atao amin'ny toeram-piasan'ny leralahy nisy fitahiana zay tsy neritreretiny ho azo akory ao anatin'ny vanim-potoana ny fitsaboana ty arety mandozy ty sy ireo olona tratran'le aretana tena nanapohan'Andriamanitra fahagagana leralahy tao arinan'izy tao dia niantso Pasteur misaotra indrindra ozy izy fa tena nilaiko mihitsy le afatra avy amin'Andriamanitra avy any aminao fa be dehibe ny zavatra niova tao amin'ny toeram-piasana Pasteur tao ambadika izany zavatra hitantsika amin'izany fa hatramin'ny fitahiana tsy neritreretina ho tonga le rahalahy ihany koa niatrika ny asany ao anatin'ny fifaliana ao anatin'ny hery tanao amin'izany ny fiavahany manompo sy ny tsy manompo ary za dia mino mihitsy hoe gagatra mpiara-miasa amin'le rahalahy hoe fa maninona ny ty rahalahy ty ihany no mitsikitsika atao amin'ny toeram-piasana maninona ny koatra ny courage be za foana izy satria fatan'ny Andriamanina ry havana fatany fahalebiazan'ny Andriamanina fa tsy mandeha irery izy eo amin'ny toeram-piasana io dia navahan'Andriamanitra izy napokan'Andriamanitra hatramin'ny fahagagana zao vanim-potoana zao no inona ny fahagagana avy amin'Andriamanitra ry havana le loha ranom-pitahiana miboboka avy eo amina vato lampy mafy be zay tsy eritreretina hipohirany loha ranom-pitahiana fa raha monimonina ny asolonao an'izany fa tsy mahay manome voninahitra an'Andriamanitra ianao tahaka an'izay tokony hanomezana voninahitra azy tsy mahay mametraka ny fatokinao aminy ianao fa variana monimonina sy mimenimenina ohatran'ny olona tsy mivavaka dia hoy aho hoe horingana ihany ianao fa nininina mitranga tsikitsiky fotsiny tsika manomboka eto satria takatrao zao fa ny Andriamanitra ao mahay manao mihoatra no zay angatahnao raha famatsiana ny ilainao mihoatra lavitra no zay famatsiana ny eritreretinao ho tonga no omena Andriamanitra manomboka eto amin'ny anaran'i Jesosy vitan'Andriamanitra ry havana zany hain'Andriamanitra atao zany faranako ny afatra n'Andriamanitra mbola be dehibe ny témoignage azo tenenina azo hifampizarana fa alao opetratsika ho amin'ny fotoana manaraka satria ny fotoana eto moa voafetra ihany vavakintsika tsy haiko ohatrany ahoana mitely voarainao tao anatin'izany fampianarana zany na tsy takatrao aza ny zavatra hitranga na tsy hainao eritreretina ary ny zavatra ho ataon'Andriamanitra maneke fotsiny Andriamanitra ô za manaiky ny lalana hitondranao aho mankasitraka tompo na amin'inona na ny tsara na amin'ny ratsy na amin'ny zavatra mahafinaritra na tsy mahafinaritra isoran'Andriamanitra ny daholo hiderao azy fotsiny dia arao fotsiny planiny dia arao fotsiny toromarika rehetrarehetra na mpanompon'Andriamanitra ianao na ampino ianao na inona toerana misy ianao angatahako ianao hitsangana eo toerana misy ianao vavaka isika mianakavy ndao hisaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izay teniny zay zay ny fampizarana taminao tamin'ity anio ty raha azonao sandratra amin'ny tananao dia asandrato dia hisaotra an'Andriamanitra isika idera asika lazao ny fahalebiazany tsy takatra ny saina izy mahay manao mihoatra no zay angatantsika izy le miasaka izy amo mahasaka an'izany samy mame voninahitra an'Andriamanitra ô averinay ho anao ny voninahitra rehetra mbola aterinay ho anao ny saotra sy ny haja fa mendrika ho anao zany ianao ilay Andriamanitra zay nisy hatramin'ny siny andro ianao le efa nisy hatramin'izay ka hatramin'izao zay tsy dimbiasym-pahefana sady tsy manan-taloha dikan'izany dia tsy misy ny talohanao tsy misy ihany koa ny amindimby ianao ao arinanao fa ianao le manjaka mandrakizay Andriamanitra lehibe loatra ianao lehibe loatra ianao miondrika eo anatreanao Andriamanitra zay olombelona zay no forononao mankasitraka ihany koa ny amin'ny teninao fa zany zavatra zay nampitainao tamin'ny alalan'ny mpanomponao zany afatra nampitainao tamin'ny alalan'ny mpanomponao zany dia maneho ny fahalebiazanao maneho ny mamakadiry ianao Andriamanitra fa na dia vatolampy ara dia hainao mamoaka loharano avy amin'izany Andriamanitra iza mahay an'izany Andriamanitra ohatraniza mahay manatanteraka zavatra tahaka an'izany asandratra ianao terainay ny anaranao mankasitraka indrindra tompo miteranao Andriamanitra falehibe miteranao zay fa tsy takatra ny saina ny fahalebiazanao ianao no ambony indrindra ianao no ambony indrindra ianao no ambony indrindra ianao no any amin'ny faratampo ny voninahitra miteranao Andriamanitra miterana samy miterana Andriamanitra Andriamanitra
Versika farany mideranao Andriamanitra ô fa lehibe mideranao Andriamanitra fa lehibe Vavakantsika mianakavy a vavaka ao ataontsika teso fa nanome voninahitra azy sika natao anatin'ny fitariana zay nentin'ny Pasteur Johnny natao anatin'ny torteny atao anatin'ny vavaka nataontsika teo fa ny vavaka ao ataontsika zao dia izao andao hanorona ny fatokitsika eo anatrehan'Andriamanitra isika andao ilaza eo anatrehan'ny tompo manao hoe tompo zay asainao ataonay dia ho ataonay zany zay ampanaovinao anay ho ankatoavinay zany zany ny ilain'Andriamanitra ary havana rehefa ny rany fotsiny ianao manome voninahitra azy dia manome voninahitra azy ianao rehefa ny rany ianao anaiky zay ampanaoviny ianao dia ataontsika izany mangatahako ny Pasteur Joseph Hernena rakotana andrasana ao anatin'ny vavaka dia izao asandratra ao mihitsy ny tananao anankiroa aza miteny atao tokantrano ka zay tiako ataona mipetraka na matory fa mitsangana dia asandrato ny tananao mitenena mitompo zay ampanaovinao ao ataoko ho ankatoaviko ny taridalanao mitoromarika rehetra omenao satria ao ambadika zany ny fagagana ao ambadika zany ny fanambiana sy ny fitahianao aho Jehovah-Andriamanitra nampianatra anay ianao androany namelona ny fanantenana tato anatinay nanangana ny finoana Jesosy eo zany no mahatonga anay amin'ity androany ity ametraka say izay ametraka ny fatokinay eo ampelantananao ametraka ny fiainanay eo aminao ametraka ny zavatra rehetra eo ampelantananao satria efa nambaranao Jesosy fa ianao no Andriamanitra miasa ianao ka tsy misy masakana ianao no manangana zay tianao hatsangana ianao no mitaha zay tianao tahina androany Jesosy eo ifikitra misimisy kokoa aminao zahay hiezaka ny anatona anao zahay ametraka ny fatokina ny aty anatinay Jesosy eo amboary mihitsy amboary anangana n'ilay altara ny fatokina ianao zahay mba ahafahanay miandry ianao satria zay miandry ianao dia mandroso hoe elatra ny karantaka ny any voromahery hiazakazaka fa tsy ho sasatra andeha fa tsy ho reraka eny Jesosy eo lay vony ny fisalasalana rehetrarehetra ny anatina ihany no mahatonga anay tsy atoky ianao fa mahatonga anay toetra eo amin'ny toerany mpimonomonina indraindray aoko rava izany Jesosy fa manomboka androany mahay zavatra rehetra ianao
ny vatolampy avitanao ny napoipoika loharano. O Jesosy o, mosatra aminao va ny andray atanana ny fiainanay, tsy satra aminao zany. Raha taokany ianao tsy navelanao afa-baraka le tokantrano. Jesosy o, na dia va teo moteva ny fahabaraka, nahoana ny olonao no avelanao angaya. Jereo hoe tokantrano reto androany izay miezaka mametraka ny fatokiny aminao, manantena anao tompo, mendrandra anao le miasina ny zavatra rehetra. Raha io izay dia matoky fa ianao no miasina ny zavatra rehetrarehetra, afaka manao mihoatra no izay verinay ianao, afaka manome mihoatra no izay ilainay ianao tompo, afaka miasa amin'ny fotoana rehetrarehetra ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Jesosy malalako, vitanao petsaka ny zavatra efa nanapofonao no mandriamanitra lehibe anao, petsaka ny zavatra efa nanehonao ary anisan'izany tompo ny afatra ny raisinay teo, fa na dia vatolampy ary vitanao mampisy loharano velona an'izany. Ampy anafaka etaeta zay rehetra manantenanao, ko dia manantenanao zay Jesosy, manantenanao zay Jesosy, matoky anao zay Jesosy, miandry anao zay Jesosy, miandry anao zay. Atoky anao hatramin'ny faran'izay tompo, sy ampanaovinao anay dia ho ataonay zany. Ninonina mitranga namanonjama finyalondrano sianao nyalo fankoisanandro arambato saia ferako eu aminano itoera namanonjama namanonjama finyalondrano sianao nyalo fankoisanandro arambato saia ferako eu aminano itoera farani namanonjama namanonjama finyalondrano sianao nyalo fankoisanandro arambato saia ferako eu aminano itoerako. Alufia jantsika treo soratsika ny tompo say vavaka say no vavaka anankiray tsika eto mpamaraparanana nyty fotoana mahafinaritra ity. Vavaka ho ataotsika dia dao mangataka ny fanan'Andriamanitra isika. Eritrereto hoe raha misy lehilahy tena azo lazainy hoe nampiasain'Andriamanitra dia i Mosesy, fa na dia i Mosesy aza dia nisy fotoana reraka ihany, reraka ihany. Dikan'izany raha ny herinao ry havana mety ho reraka ihany, raha ny traikefanao no entinao miatrika an'izao fiainana izao vizana ihany ianao. Zao vanim-potoana izao ny ilana ny herin'ny faherezany, fanahy ny faherezany. Amin'ny fotoana anananao zany herin'ny faherezany zany, izay teny fanambarana napetrak'Andriamanitra teo ambavany Paoly apôstôly ho an'ireo fiangonana izay nivanginy tamin'izany vanim-potoana zany. Satria tia nijoro hatramin'ny farany ireo fiangonan'ireo, ireo vahoaka an'Andriamanitra eo, dia izao ny teneny mila manana ny herin'ny faherezany, mila manana ny fanahy ny faherezany. Raha tianao no tafajoro mandra-piava Jesosy eny amin'ny raha hoany lanitra, tsy izay fizan-toetra, tsy izay olakolana kely, tsy izay famatana sy fagagana sy zavatra miseho ety ambony tany ety no ampialanao amin'Andriamanitra, na ampivadika anao amin'Andriamanitra. Ho angatantsika izay miaraka amin'ny Pasteur Johnny, angataka ny fanahy ny faherezany, ny herin'ny faherezany. Sandratra ao amin'ny tananao mandeha ihany ny fekira ao ambadika ao, miara mivavakantsika meo aza ny fanahy ny faherezany zany, mahery mandra-piavan Jesosy eny amin'ny raha hoany lanitra, matanjaka foana, vonona anay kotaria amin'ny fanahy masina foana miaraka amin'izay herin'ny faherezany zay. Ndao ary
jesosy malala mila nyzany hery mifaherezany zany zay aoko zay atanjaka sahery eo anatrehanao jesosy araky ny teninao jesosy aoko atanjaka sahery zay mihoatra lavitra noho ny hery zay fanomenao anay atramizay ao anatiny zao vampitony zao jesosy dia mila ny hery mifaherezany mila matanjaka ny hery ao anatinay mila lehibe ny hery ao anatinay satria ny fahalempiazany ny herinay no ikoizany fahavalonay anay noho izany jesosy malalo aoka ny hery mifaherezany hidinao anatinay tahaka ny teneninao amin'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra ao anatin'ny baiboly mahereza sy matanjava mahereza sy matanjava omeo anay zany hery tanjaka izany indrindra tanjaka ara-panahy hery ara-panahy jesosy eo mila hery mpanomponao mila hery reto vahoakanao anatin'ny tokantrano reto zao ny vampitona Jehovah Andriamanitra zay tokony ampijoro anay ampahery anay satria andro fampisehoan'i Jehovah ny heriny zao andro anehoan'i Jehovah ny heriny zao mila hery zay Andriamanitra aoka ikorina ao anatinay zany hery zany aoka meno anay zany hery zany lay hery mifaherezany lay hery mifaherezany impiry moa ianao Jehovah Andriamanitra no mamerina an'izany teny zany ao anatin'ny baiboly satria tena ilainy zany zao le vampitaon'Andriamanitra zay tokony anananay hery mifaherezany anananay zotom-po tanjaka ara-panahy finiavana tena mivavaka anovony herinao feno hery zay jesosy mangetaetany herinao zay jesosy za dia mangataka aminao tompo reto olona mivavaka ato anatin'ny tokantrano mangetaetany herinao ampio izy feno ny hery mifaherezany izy mila n'izany izahay raha eo mila n'izany zay aba raha eo aoka meno anay ny hery aoka meno anay ny hery mifaherezana mila hery mila hery mila hery aoka tsy hokivona ho reraka zay aoka tsy tanondrika anay lavolefony zay fa omeo anay ny hery mifaherezana araka ny teninao fa zay rehetra miandry an'i Jehovah dia mandroso hery elatra ny akarany o jesosy meo anay zany hery zany meo anay zany hery mifaherezany zany mila hery zay jesosy mangetaetany herinao zay jesosy feno ny herinao ny vahoakanao tsy raray avy any anatin'ny tokantrano reto fianakaviana mandohalika mivavaka reto mitabataba mivavaka reto aoka ho feno hery izy tsy andalo fahakivinana tahotra zany mila ny herinao zay tafio amin'ilay hery mifaherezana rakaraky ny sininy zava-misy no vao mainka mitombo ny herinay aty am-pandehanana tianay mba haritra hatramin'ny faran'izay mifamponanao tompo ary tsy zay ihany fa mimpanompon'Andriamanitra rehetra mpino rehetra indrindrindra mpanaraka ny fotoam-bavaka tahaka an'izao isikina ny hery mifaherezana fanahy masinao feno iao fanahy masinao feno iao rakofo sy votosi ny osotrao votosi ny osotrao fa ny herinao mitarika dia ivoaka ho mpandresy dia ivoaka ho mpandresy fanahy masinao feno rakofo sy votosi ny osotrao farany herinao ny herinao mitarika dia ivoaka ho mpandresy ao dao verytsika fara sady miaraka amin'ny manandra-tanana fanahy masinao fenoia fanahy masinao fenoia rakofo sy votosi ny osotrao sy votosi ny osotrao farany herinao ny herinao mitarika dia ivoaka ho mpandresy dia ivoaka ho mpandresy fanahy masinao fenoia rakofo sy votosi ny osotrao farany herinao mitarika dia ivoaka ho mpandresy ao dia ivoaka ho mpandresy ao
dia invoca o Padre ao. Sorantsika ny tompo izay fotoana inoko fa tena nampahery anao zay a. Arao fotsiny planin'Andriamanitra, aza mialo anatin'izay planin'Andriamanitra zay. Ekeo fotsiny programany aminao, na mafinaritra na tsy mafinaritra fa ny ao ambadika ao a, fakakana sy fitahina ary fanambina. Dao isotra an'Andriamanitra sikany amin'ny fotoana tamin'ity an'io ty samy manandratra ny tanany dia samy manome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fataterany fotoana rehetra. Mankasitraka tompo ny amin'ny fotoana rehetra zay tanteraka teto a, zay tsy misy avy aminay na dia kely aza fa avy aminao avokoa. Ary dia tena mideranao zay, mankasitraka anao zay, raisoanao ny haja ny dera ny laza ny voninahitra mandrakizay Andriamanitra fa mendrika ao anao zany. Misaotra indrindra tompo fa tsapanay fa niaraka taminay teto ianao. Amen. Sandrato tanao dia mba hitsodrano anao ao amin'ny teny fohy. Hitanao any Andriamanitra ka nokatra lalana eo anoloanao a. Takany namoany loha rano miboboka teo amina vato lampy faran'izay mafy indrindra. Ao anatin'izao toejavatra sarotra izao, manonona tem-pitahina ao anao a, anomana loha rano pitahina miboiboka ao anao any Andriamanitra, anomana loha ram-panambina na tsy takatra ny saina ao anao any Andriamanitra. Izy ilay Andriamanitra zay milaza manao hoe miasaka izy amony masaka. Tononoko amin'ny isam-pianakaveny manomboka amin'ity an'io ty, andreny tanan'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao any ianao, zay hiaro anao amin'ny areti-mandozy, hitahanao ara-tsakafo ary hitahanao ara-bola. Ny rano Jesosy Kristy any hiaro anareo mianakavy manoloana ny zava-misy rehetra, ary ny tanan'Andriamanitra hitantana anareo, amoaka anareo amin'ny fandresena mihezinezina. Tononoko a manomboka amin'ity an'io ty, miaingany amin'ny ray mpianakaviana, ny ray mpianakaviana, ny ankonana rehetra atao anatin'ny tokantrano, manomboka zao hitafy an'ilay fanahany faherezana ny anareo mianakavy. Ka ninninona mitranga tsy ampialanao amin'Andriamanitra ane zany. Ary raha ho avy fotoana ho tsofina ny tropetra farany, ho avy eny amin'ny raha lanitra Jesosy, dia ho hita ho mahatoky any anao sy ny ankonanao amdova an'ilay Jerosalema vaovao. Fa raha mbola eto ambony tany ianao, mamotsitra teny ho anao a, hitahanao avy zato eny ane Jehova, hitahanao avy any ziona ane Jehova, anome anao zay rinony fonao ane izy, tanteraka aminao sy ny ankonanao zany. Eny mihoatra noho izany aza, tsika rehetra miara manao hoe amen. Tain'Andriamanitra tovoka. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatika. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandeha tantety izy mba asitrana. Nanisik ang punyang palay aming niran. AMITIE TV manova olona, manova fiarahamonina, manova izao tontolo izao. I've never seen somebody